ao anatin'izay tontolo politika sy ny fikaroham-baolana ivoan'ny Madagasikara ao anatin'ny krizy hatrany ary dia nivory tetsy amin'ny Motel Anosy androany ireo vondrona sy antoko politika nandray anjara tao anatin'ny dinika savaranonando nokarakarain'ny teo anivon'ny FFKM Mazava ho azy nisy ny tatitry ny dinika izay nitanterahana teny amin'ny CCI farany teo. Ny fanomey fotoana teto amin'ny Motel Anosy androany ampahan'ny vondrona nandray anjara tamin'ny dinika savaranonando izay nitanterahana ny herinandro teo teny amin'ny CCI vato. Araka ny fanazavana dia nanaovana tatitra ny hevitra izay nivoaka nandritra ny dinika ny votoatin'ny dinika androany. Anty zany hoe manao tatitra aloha izay natrika rehetra satria mbola sosokevitra natao dia itsina zavatra latsaka mba hoentina any amin'ny sommet. Zay ny antsonan'olona maro be izao. Ny mivasafitra dia taperana ny krizy. Zay zany. Eran'izao tontolo izao sisy fanaperana ny krizy hafa-tsy ny fampidiniana. Dia zay zany tadiavina tapitra ny krizy dia atao koa zay fomba tsy verimberena ny krizy intsony. Ary zay dia milaza fa ny malagasy ny tompony zany zavatra zany fa manampy ny trainombinatoka. Hamafisiko eto fa ny Madagasikara dia membre parlementaire ny Nations Unies, ny Banque mondiale ainsi de suite. Manana droit izy, manana zo izy ampina amin'izany. Fa tsy ampitahorana hoe ho tapahanay ireo fa tsy tianao nareo. Tsy manaiky fampitahorana zay satria manana ny souveraineté ny malagasy tokoa. Saika atoko sy vondrona politika avokoa nandray anjara tamin'ny dinika teto amin'ny Motel Anosy ity. Anisan'ny niatrika izany ny filoha teo aloha ny profesora Zavelbert sy ireo mpombazy ny avy amin'ny Akolafratsiraka ary ny avy amin'ny Jaig.